Salama tompoko, inona no andraikitra sy adidy miandratsika kristianina manoloana an'izao zavatra izay alalovan'ny firenentsika izao. Mino ako fa tsy ilaina iverenana pitsonga manifiresanany amin'ny hoe inona moa zany zavatra tena lalovan'ny firenentsika malagasy amin'izao ahora sy fotoana ifampiresantsika izao. Ya raha mahita ny vaovao isan'andro etsero io makasika amin'ny korotana ara-piarahamonina, fifanafiana amin'ny ariva, fandrobana amin'ny lafiny maro isan-karazany. Ny amezantsika azy dia hoe marary ilay firenena. Tena ao anatin'ny aretina tanteraka mihitsy ny firenentsika malagasy izao. Tsy ndeha korintsika ifanimetsiny eto ka hoe olona mpanao politika io satria zareo rehefa firy taona nitondrana teo zao nefa rahan'ilay firenena na ihany koa ny amin'ny hoe reo grève reo koa nereo ihany natonga le satria tsy rehefa firy andro ny grève iny dia efa rava daholo ny zavatra misy rehetra, tsy hiditra atevitra amin'izay loatra tsika fa izay ho resantsika amin'ity anio ity dia izay adidy sy andraikitra miandratsika kristianina satria tena marary ilay firenentsika. Avy hatrany dia ndawa ovakitsika ny ao amin'ny tantara faharoa toko fa 7:4 tahaka an'izao novaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny olona izay nantsona ao amin'ny anarako avy anitry tena ka hivavaka sy hitady ny zavako ary ala amin'ny ratsy fanao dia ianao ny an-danitra ao ka mela ny elo ny ary asitrana ny tany. Condition izay takian'Andriamanitra amintsika mba ahafahan'Andriamanitra miaino ny vavaka izay ataontsika ary ihany koa anasitrana ny tanitsika. Iny tena tepoka anakirengeza be mihitsy ny amin'ny hoe anasitrana ny tanitsika. Mila fanasitrana ny Madagasikara satria anatiny aretina goavana ankehitriny ireto ilay condition mizara anankiroa mazava tsara izy ato fanetretena sy fivavahana andeha hitady ny tavan'Andriamanitra. Mila aloha zany tsika tapany voalohany manetry tena ka ivavaka hitady ny tavan'Andriamanitra. Tapany faharoa ngeza be mila tsika miala amin'ny ratsy fanaontsika. Malasa saina be ty tapany faharoa tia ny amin'ny hoe fialana amin'ny ratsy fanao. Aika izany isan'izay mahatonga ny firenentsika arary raha voaboasantsika ity tenin'Andriamanitra ity dia tsy inona akory satria mbola maro ireo mpivavaka, ireo mpanaradia an'Andriamanitra no tsy miala amin'ny ratsy fanao. Ndefa zany zavatra misy dia lasa tsy miaino vavaka azy ireo Andriamanitra satria ny ten'Andriamanitra dia mazava fa Andriamanitra tsy miaino ny vavaky ny mpanota. Inona zany ndeha ho ataontsika raha arak'izany ten'Andriamanitra zany tsotra ihany. Mila tsika miverina mitady ny tavan'Andriamanitra, mivavaka amin'ny fontsika. Mino ako fa iny efa haitsika tsy injery tsara mihitsy ny hoe mivavaka mitady ny tavan'Andriamanitra. Fa ity teboka faharoa ity dia mila finiavana be amintsika mihitsy ny amin'ny hoe fialantsika sy fandaozantsika anireo karazam-paharatsiana izay mbola ataontsika ihany. Mamenatra ny miresaka an'izany, mamenatra kanefany matoa ambaran'ny ten'Andriamanitra dia mbola maro izany ireo olona izay efa nantsoina ho amin'ny anaran'Andriamanitra, efa nantsoina ho tonga olom-baovao, efa mpanompon'i Jesosy kanefa mbola mitoetra amin'ny faharatsiana ihany. Matoa ny ten'Andriamanitra eto mazava tsara mihitsy miantso an'ireo fa zanak'Andriamanitra fa tsy hoe jentilisa na hoe olona tsy mpivavaka no antsoina eto ny amin'ny mila mibebaka mihitsy nareo jentilisa aloha zay vao iaino mivavaka reo. Tsy an'ilay izy fa ho an'izay olona efa nantsoin'Andriamanitra ho amin'ny anarany no asainy eto miala amin'ny ratsy fanao. Zany hoe marobe amintsika kristianina ireo mbola miaina ao anatin'ny faharatsiana. Araveriko matetika eto foana ny amin'ny hoe inona moa ny olontsika Afrikana amin'ny ankapobeny, isika izay malaza fa ho be mpivavaka indrindra maneran-tany. Maninona nefa ny ho aty amintsika no tena anjakan'ny fahamaisinana tanteraka mihitsy. Efa nalefaka tety any amin'ny hoe nitondra vokatsoa goavana ho an'zareo tandrefana ny fandalovan'ny fivavahana kristianina atao amin'izy ireo. Raha tsara ny tantara fa ny firenena tandrefana no nitondra ny fifohazam-panahy nakaty amintsika taty amin'ny firenena Afrikana iray manontolo. Raha toka mifanerasera amin'ny vazahantsika dia mahita tsara mihitsy ny toe-po sy ny toe-tsain'ny vazaha fa mandala fatratra ny antsoina hoe fahamarinana.
tena mandala fatratra izy ary hitanao fa zavatra nolovainy tany amin'ny razambe ny tany elotany izy lasa tonga toetsaina sy toe-po iainany mandraka ankehitriny ary tsy mahagaga raha toka mandroso lavitra be ny firenena. Maninona lay izy nefa mivita amin'ny vazaha kanefa tsy vitantsika. Maninona lay resaka fivavahana no nampandroso ny vazaha kanefa tsy mampandroso aty amintsika. Misy zavatra tsy mipetraka tsara zay ny dikany tsotra ihany ny antony satria amin'ny akapobenisika dia zatra n'ilay fomba fitenenana ny amin'ny hoe mivavaka lahady kanefa mpangalatra koa alatsinainy mivavaka tsika tsika ilay mivavaka kanefa isika tsy te hiala ihany koa amin'ny ratsy izay fanaontsika vokany dia maizina trany ihany ny zava-misy ety anivon'ny firenentsika. Izay zavatra takin'ny ten'Andriamanitra amintsika amin'ny ity anivy ity dia tsotra ihany. Isika mivavaka mitady ny tavan'Andriamanitra fanampin'izay dia isika miala amin'ny ratsy fanaontsika fa rehefa zay ny zavatra misy hovalian'Andriamanitra tokoa ivavantsika io ka hoavy izy anasitrana n'ity firenentsika izay miaina tanteraka ao anatin'ny aretina maro isan-karazany ity. Petraka ny veloma mandra-pina mandra-pitafa amintsika ho amin'ny video manaraka indray samiaro tain'Andriamanitra feloma tompoko.